manaraka ny dio amin'i Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoko? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza hompanasy hery. Hiarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Ry mpiaino-anjaina isany isika rehetra izay manaraka ity fandarana ity, mbola fifaliana ho ahy indray ny miaraka amintsika ary dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ny tenako. Ny dindinika izay iarahantsika manaraka indray androany dia nampitondraina ny lohateny hoe mandresy ny fahotana. Inona re no tian'Andriamanitra ho fantatsika indray ny amin'izany? Andeha hoentsika mbavaka izao dindinika izao. Vavaka isika. Andriamanitra rainay be fitiavana any an-danitra, misaotra indrindra noho ny tompontsoa izay omenao anay indray, azahoanay miara-mianatra ny teninao. Aoka ny fanahinao masina no ampitoetra izany eo ambonay dia mitahiny mpiaino rehetra. Satria tononona amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka izany. Amen. Ry hava malalisa ny toko sy andininy izay ialatsika ankatsika ny torohevitra androany dia izay hita ao amin'ny Romanina toko 7:5 ka hatramin'ny 20 izay hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay halako no ataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna, ary amin'izany tsy izaho intsony ny manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko, dia ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny hatanteraka ny tsara ny tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko, dia tsy izaho intsony no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Mampieritreritra izany fanandraman'ny apôstôly Paoly izany, ary mino aho fa isika rehetra dia manao fanandramana tahaka an'izany tokoa, fa ao anatintsika io dia mba misy faniriana hanao ny tsara, kanefa dia tsy mety ho tanteraka izany. Ary tsy ampoizitsika aza fa ilay zavatra tsy vitantsika, ilay tsy tanterakitsika iny, dia misy herin'ny ratsy izay tsy azontsika an-tsaina fa manersika sy mitaona antsika hanatanteraka izany. Dia hoy ny apôstôly Paoly eto hoe: fa raha ny tsy sitrako no ataoko, dia tsy izaho intsony no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Andeha hovahantsika androany ny hoe inona moa no atao hoe ota? Inona no atao hoe fahotana? Ny valiteny omen'ny soratra masina antsika dia tsotra sy mazava ao amin'ny Jaona 1:7-9 manao hoe: fa ny ota no fandikan-dalàna. Izany hoe rehefa mandika ny didin'Andriamanitra isika izany, dia izay no atao hoe manota. Ankoatran'izay nefa dia betsaka ny ambanan'ny soratra masina izay ilazana ny hoe nanota koa isika. Raha mijery eo amin'ny Jakoba 4:7-7 isika, dia izao ny voalaza hoe: koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao izany, dia heloka ho azy zany. Eto zany dia mazava koa fa
raha misy zavatra tokony ataontsika hanampiana ny hafa, hamonjena ny hafa kanefa isika tsy manao izany, de manota isika. Ao amin'ny Romanina 4:17 koa de misy fanambarana toy izao: fa izay misalasala de meloka raha homana, satria tsy avy amin'ny finoana izany, fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Eto koa zany de misy andininy manampy antsika hatakatra ny hevitra zany eto hoe fahotana de izao: izay rehetra ataontsika tsy amin'ny finoana. Tena zavatra sarotra zany hoe misy zavatra anankiray ataontsika kanefa misalasalatsika hanao azy, de efa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Raha zavatra tokony atao, tokony ambara, zavatra tokony ho tanterahana kanefa tsy ataontsika, dia manota isika. Ao amin'ny obolana koa 9:20 dia misy teny tahaka izao izay vakitsika amin'ny anaran'ny tompo koa, manao hoe: izay manenjy tadiny tsy hiaino ny lalàna, na ny vavaka ataony aza, de fahavetavetana eo mason'i Jehova. Haikeo zany raha fantatsika ny lalàn'Andriamanitra, fantatsika ny didin'Andriamanitra, kanefa isika minia tsy manatanteraka izany, tsy mankatoy izany, dia manota eo anatrehan'Andriamanitra. Ary lazainy eto aza fa raha mivavaka isika zay manenjy tadiny tsy hiaino ny lalàn'Andriamanitra, le vavaka ataontsika io aza dia fahavetavetana eo mason'i Jehova. Raha izany ny dinihana rim-piaino malala izany, dia maningotra ny fiainantsika manontolo mihitsy ty fahotana ity. Ary ny apôstôly Paoly aza dia nilaza mihitsy hoe ao amin'ny Romanina 4:17 nanota avokoa izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Isika rehetra zany dia samy mpanota avokoa, tsy misy afaka amin'izany isika. Na iza etỳ ambonin'ny tany dia lazain'ny apôstôly Paoly eto fa nanota avokoa izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa tena jerena tokoa manko ny vokabilary na ny teny eo amin'ny soratra masina zay hilazana ny atao hoe ota dehibe dia be ao amin'ny testamenta taloha dia efa misy hatrany amin'ny 500, ao amin'ny testamenta vaovao dia hatrany amin'ny 790 no ilazana ny teny hoe manota. De omeko santoinany amin'izany isika ilay teny hebreo hoe rata, fahotana, na fahalemena ny dikany, na hoe fahamelohana, hasham. Ny teny grika izay andikana ny atao hoe ota, ohatra ilay teny hoe hamartia, midika tsotra hoe fahotana, entina ilazana ny tsy fahombiazana manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy fahatrantrarana ny marika izay apetraka na ny tanjona. Ny teny hoe parabasis amin'ny teny grika, na hoe fahavetavetana. Ny teny hoe paraptoma, nanota noho ny tsy fahalalana. Ny teny hoe anomia, zany hoe tena tsy misy lalàna mifehy mihitsy. Ny teny hoe parakoe, ny tsy fitandremana, ny tsy fiainona, hitantsika amin'izany ry malala isany. Fa be dia be eo amin'ny fomba fiainantsika, fomba fihevitritsika, dia ahitana zany hoe fahotana izany. Tsy mety ho tanteraka raha amin'ny hery ny tenantsika samy irery zany sika, na hoe handresy ny fahotana amin'ny hery ny tenantsika samy irery, fa tsy maintsy mila hery avy any ambony isika, mila ny hery n'Andriamanitra isika. Ireto
misy torohevitra omen'ny ten'Andriamanitra antsika mba azahoantsika mandresy an'izany fahotana izany. Ao amin'ny Galatiana 5:5 sy 9 dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa raha tarihy ny fanahin'Andriamanitra ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Izany hoe ny torohevitra omen'ny tompo antsika zany voalohany indrindra dia ny hoe aoka handeha araka ny fanahy isika. Ilay fanahin'Andriamanitra, mangatah ny fanahin'Andriamanitra isan'andro mba hanampy hery antsika azahoantsika mandresy ny fahotana. Ny herintsika mako dia malemy. Ary araka ny lazaiko teo hoe mifaningotra amin'ny tenantsika olombelona mihitsy ilay fahotana. Raha ny hery ny tenantsika samyreny zany dia tsy handresy ny fahotana mihitsy isika. Fa mandehana araka ny fanahy, mandehana ampinoana, mangatah ny fanahin'Andriamanitra hanampy ny herintsika. Fa tsy misy afa-tsy ny hery ny fanahy masina ihany no azahoantsika mandresy ny fahotana. Ny vahaolana faharoa izay atorin'ny ten'Andriamanitra antsika dia ny famakiana ny soratra masina. Vakio ny Baiboly ao amin'ny Salamo 5:107 dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo: inona no iarovan'ny zatovo ny lalaka-lehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana ny teninao. Tsotra sy mazava izany. Ny fitandremantsika ny tenin'Andriamanitra. Vakio ny soratra masina. Ataovy tsy anjery mihitsy. Ary tadiditsika fa rehefa nalay-panahy Jesosy tany anefitra, avy Satana mba haka fanahy azy, dia tsy nisy afa-tsy ny fahaizan Jesosy ny ten'Andriamanitra. Ilay ten'Andriamanitra velona tao am-pony no nahazahoany nandresy ny herin'ilay mpaka fanahy. Fa voasoratra hoe hoy Jesosy, fa voasoratra hoe hoy Jesosy. Izany koa ry hava-malalisany no ampiasao rehefa avy ny mpaka fanahy ka mitaonanao hanota, dia lazao amin'ilay mpaka fanahy ny tenin'Andriamanitra. Ry hava-malalisany vakio ny tenin'Andriamanitra. Fa inona no iarovany zatovo ny lalaka-lehany hoy izy voalaza teo? Dia ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty faharoa 2:7 dia misy 4 azafady sy ny 7 dia misy teny tahaka izao: izay soratra rehetra meny ny tsindrimantin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Mahafinaritra ny fanambarana izany, fa ny hanampy antsika mba hanana fiainana tsara, hanana fiainana mahomby, tanteraka, mandresy ny fahotana, dia ny famakitsika ny soratra masina. Manitsy izay diso eo amin'ny fiainantsika ireny, mandresy lahatra antsika ireny, mampianatra antsika andeha amin'ny marina ireny, ary mitaizantsika amin'ny fahamarinana izy ireny. Ny vahaolana fahatelo izay omeny ny ten'Andriamanitra antsika koa dia izay hita ao amin'ny Luka 8:20 ka ny 1:1, izay teny tsotra sy mazava dia hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika. Hay ny vavaka zany dia vahaolana andresena ny fahotana ihany koa. Azahoantsika mandresy ilay fakapanahy dia mivavaha. Mety eny an-dalana na any am-pivarotana na ao am-pianarana na iza misy antsika, ka manesika antsika ny mpaka fanahy Satana manao hoe alay vitsy, andala angalary ro, izao no lazainao,
mitenena lainga, mitenena fitaka, mivavah mangina hoe Andriamanitro ome hery aho mba handreseko izany fakapanahy izany. Mehery aho mba azahoako miala am'izao fitaoman-dratsy ataon'ilay ratsy izao, ataon'ny Satana izao. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ho Jesosy. Ary ao amin'io Lioka 20:12 ka hatramin'ny 15 io dia misy ohatra fanoarana zay tantarainy hoe misy olona zay avy nangataka tamin'ilay lehilahy anankiray dia mpanan-karena dia hoe manahirana mihitsy ty olo ty fa isan'andro izy mangataka eto foana fa andeha omeko rariny izy. Dia nomeny rariny ilay olona zay mangataka foana. Ry avy malala isany izany koa no ataon'Andriamanitra amintsika. Rehefa mazoto mangataka isika dia omen'Andriamanitra rariny isika. Ao amin'ny Jaona 1:5-12 dia hoy nivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo hoe ary zao no anarantsika fahasahina eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ry avy malala isany miaino antsika Andriamanitra rehefa mangataka fandresena ny fahotana isika satria izany no sitrapony dia ny hanalantsika fiainana madio sy marina, mahitsy sy masina. Tian'Andriamanitra isika hanana izany fiainana izany ka dia mangata mivavah aminy. Ary Andriamanitra tsy mba tsy marina ka tsy hamaliny fivavahantsika fa manome antsika valim-bavaka izy. Andeha apelantsika eo ampelantanan'Andriamanitra izany dinidinika izany. Fa androany zany dia azontsika antoka fa raha mangataka ampinoana amin'Andriamanitra isika mba handresentsika ny fahotana dia mamaly antsika izy. Toko sy andininy faran'izay tiako amezana izao dinidinitsika izao dia zay hita amin'ny Korintiana 2:12 manao hoe ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Ho tahian'Andriamanitra anie izany teny izany ka hanampy antsika tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra. Ilay fahasoavan'i Jesosy Kristy, ilay Jesosy mpamonjy antsika izay efa nandresy ny fahotana, nandresy ny heriny maizina dia manome toky antsika koa ho androany manao hoe ampy ho anao ny fahasoavako. Ho tahian'Andriamanitra anie izany teny izany ka hampahery antsika rehetra nanantsika hery mba azahoantsika mandresy ny fahotana. Andeha hivavaka isika. Misaotranao izay Tompo noho ny teninao izay mampatsiaro anay indray androany fa ny fahotana dia miraikitra ao amin'ny tenanay kanefa dia nomenao ny vahaolana fa ianao Jesosy dia miteny aminay androany fa ampy ho anay ny fahasoavanao. Engane mba ho tanteraka amin'ny mpiaino rehetra izany ary toano hery izahay rehetra. Aoka ny fanahinao hanampy hery anay mba azahoanay mandresy izany fahotana izany. Dia tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry Peny Malalisany ny amin'ny fiarahantsika teto ary mino somatoka fa hanao fanandramana isika ka hamaky ny ten'Andriamanitra, hangataka ny herin'ny fanahy masina ary azoto hivavaka mba handresentsika ny fahotana. Dia mametraka ny veloma sy ny mandram-peona indray. Veloma tompoko. Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana am-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lala James.